Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Ahena ho 20 nisan'ireo loholona manerana ny Madagasikara raha toa ka 13 isa izy ireo ankehitriny. Mbola hiatrika fanadadiana eny anivon'ny HCC ity didy itsovolana ity raha toa ka mifanaraka na tsy amin'ny lalam-panorenana. Ireo olom-bo fidy no maranisa tamin'ireo nalainam-bava ny teny anivon'ny Bianco araka ny tatitra ny taona 2024 izay nivoaka tamin'ity androany ity. Lesika eo amin'ny ady amin'ny kolokolo ny tsy fisian'ny finiavana ara-politika raha ny fanazavana azo. Asan'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny MHTP avokoa ireo fanamboaran-dalana mandeha eto Antananarivo amin'izao fotoana izao ho ny taleparitry ny fanajariana ny tany toeram-ponenana ary ny asa vaventy eto amin'ny faritra Analamanga. Tsy misy ataona antoko politika na commune raha ny fanazavana trany. Fampiarana ny vokatry ny fikarohan'ireo mpampianatra eny anivon'ny université fananganana fotodrafitrasa vaovao. Teboka roa lehibe isongadina raha nambaran'ny filohan'ny université Antananarivo androany nandritra fametrahana azy tamin'ny fomba ofisialy. Maresaka iraisam-pirenena nanomboka androany fifidianana solombavamboaka Europeanina. Ireo Britanika sy Néerlandais no nisantatra izany nanomboka ny maraina teo. Ireo Britanika izay hiala nivondrana Europeana ny 30 Oktobra ho avy izao. Ny adidin'ireo vetrany ary. Finaritra tompoko lasy sy tompoko fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV kaminatsanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia ahena ho 20 nisan'ireo olona mahenerana ny Madagasikara raha toa ka 13 isa izy ireo ankehitriny. Mbola hiatrika fandiniana eny anivon'ny HCC ity didy itsovolana ity raha toa ka mifanaraka amin'ny lalam-panorenana na tsy fezora valy. Nandritra ny filakevitry ny minisitra ny tanterana tany Antsiranana omaly nitondra fantsina ny lalàna Fehizoro 12 tsipika aotraotra 7 ny filohan'ny Repoblika. Lalàna izay mifeno fomba fiasan'ny anteny mirandoolona, ny fanendrena sy ny fividianana loholona. Tsy fifanarahana eo amin'ny andinin'ny faha-7 amin'ny lalàna Fehizoro 12 tsipika aotraotra 7 sy ny andinin-dalàna voalaza ny lalam-panorenana mikasika ny anteny mirandoolona no antony fantsina. Ny zavatra voakasika amin'iny moa zany dia mifanaraka amin'ny voalazan'ny andiny faraka amin'ny 20 sy faharoa amin'ny 20 lalam-panorenana izay mahakasika ny pitsipitsina amin'ny tatsika ny fifidianana sy ny aviaizavy ny tokony hiavian'ireo loholona dia voalohany indrindra aloha manitsy azy io satria io zany milaza fa didim-panjakana no mametra nisan'ny loholona izay tsy mifanaraka zany amin'ny voalazan'ny lalam-panorenana izay milaza fa tsy maintsy ataontsika hoe loi organique no mametra an'izay isa izay. Fampianana ny isan'ny loholona ankila no votoatin'ny fantsina ny lalàna 12 tsipika aotraotra 7. Ny isan'ireo loholona izay 13 moa zany amin'izao fotoana izao dia lasa 20. Ny 12 moa zany dia ataontsika avy amin'ireo province enina zany hoe roa isaky ny province ary ny ambiny ny enina zany dia le ray ampahateliny izay hotendren'ny filoham-pirenena. Izay zany no ataontsika hoe votoatiny io didy itsovolana nanovan'ilay didy itsovolana mitondra ny laharana fa 12 tsipika aotraotra 7. Fampiarana ny fahefana nomeny anteny miram-pirenena ny filohan'ny Repoblika Ratsahivina na ahafahana nanao ny fantsina. Andrasana kosa ny vokatry ny fandalovany ity fantsina ity eny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana raha toa ka mifanaraka amin'ny lalam-panorenana izany na tsy, izany hoe hisedra ny contrôle de conformité à la Constitution. Ny taona 2024 raha iverenana no hifarana ny taom-piasana ireo loholona eto Madagasikara ireo.
Andrasana ao ny valiteny HCC raha toka hiatra amin'ireo olona ankehitriny ity fanapahana ity na tsia. Fa olona miisa ray faingo dimy tamin'trisa no ahazo rano fisotro madio amin'ny alalan'ny fananganana fotodrafitrasa samara araky ny votra nandritra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly. Voaresaka ihany koa ny fampiroboroboana ny herinaratra fanadimy antarandriana. Na mitomboina ena amin'ny 10 miliara ariary ny teti-bola entina matsina rano fisotro madio araky ny votra nandritra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly. Miisa ray faingo dimy tapitrisa ireo mponina hisitraka izany mialohan'ny ity farany taona 2024 ity. Isan'ny ampiasaina ny vola ny fanondrenana station de captage na forage ho an'ny faritra atsimo, avaratra ary atsimo atsinana ny faritany Antananarivo. Eo ihany koa ny fanarenana toha-drano maro, tobim-pamokarana rano madio, fanamboarana sy fanondrenana toeram-pamokarana rano voadio sy ny maro hafa. Distrika 12 no voakasiky ny tetikasa, tahaka ny any Mitsinjo, Ambalavao, Ambanja, Ambatoboeny, Ambilobe, Nosy. Ankoatr'izay, nankatoavina ny didim-panjakana mamaritra ny toerana ilain'ny fanjakana andrenana ireo toeram-pinenana vaovao eny amin'ny komin'ny Vato, araka ny volavolan-kevitra naroso ministeran'ny fanajariana tany, toeram-pinenana ary ny asa vaventy. Ho an'ny herinaratra kosa nankatoavina ny diditsy-volana mikasika ny famatsim-bola mitentina 50 tapitrisa $, avy amin'ny banky iraisam-pirenena entina mampiroborobo ny herinaratra azo avy amin'ny angovo azo avaozina. Ity no filan-kevitra ministra voalohany ivelana Antananarivo. Fa asan'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny MHTP avokoa ireo fanamboaran-dalana mandeha eto Antananarivo amin'izao fotoana izao hoy ny taleparitry ny fanajariana tany ny toeram-pinenana ary ny asa vaventy eto amin'ny faritra Analamanga. Tsy misy ataona antoko politika na commune raha ny fanazavana an-trany hiona saina. Mazava ny fanambaran'ny taleparitry ny fanajariana tany ny toeram-pinenana ary ny asa vaventy eto amin'ny faritra Analamanga amin'ireo fanamboaran-dalana maro tanterana eto Analamanga amin'izao fotoana izao. Ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fanajariana tany ny toeram-pinenana ary ny asa vaventy no tompon'ny asa rehetra. Misy karazany ny asa izay mandeha ato. Voalohany aloha dia ny asa iandriketan'ny ministera foibe mivantana izay hoe izy zany no nanomboka ny atao hoe tolotrasa hatramin'ny fanarahana ny asa ka hatrany amin'ny atao hoe réception provisoire. Ao koa nefa ny asa izay atao anatin'ny faritra Analamanga ihany eto Antananarivo renivohitra no resahako dia misy koa ny asa nataon'ny direction régionale ny Analamanga. Amin'ireny asa mandeha reny dia tsy maintsy mahita ianao hoe miasa ho anao ny ministeran'ny HTP. Tsy misy olon-tsotra mihitsy na commune mety manao ny asa tandrify azy izy fa tsy maintsy misoratra mazava eo. Zany hoe eto Antananarivo renivohitra mbola tsy nahita mihitsy mba mivezivezy eto Antananarivo ihany hoe miasa ho anao ny commune urbaine Antananarivo. Dikan'izay zany hatreto aloha ny asa rehetra izay mandeha amintsika amin'ny teny zao dia asa mpanjakana tanteraka izany hoe asan'ny ministera ny travaux publics tanteraka. Tsy misy hatreto commune manatanteraka fanamboaran-dalana eto Analamanga na Andrenivohitra io na Ambanivohitra. Ankoatra izay, amin'izao vanim-potoana ny fampelezan-kevitra izao, misy ihany koa ireo kandida solombavambahoaka no misandoka ho viana ahitana ireo lalana ataon'ny ministera na ny DRHTP faritra Analamanga toa ny mampifandray ny commune Ambatomanga Merkanjaka ho hiatran'ny fanazavana. Lalana io zany dia misy vita amin'ny pavé izy io misy ny atao hoe matériaux sélectionnés arakaraky ny tany lalana hoe aiza sy aiza no ataon'izay. Eto zany dia manamafy ary miverina ihany koa mitovy tsisy valaka amin'ny eto amin'ny tanàna ny rue de tanàna ilazantsika azy fa ny lalana izay natao tany amin'ny faritra io mafisika tsara fa asa mpanjakana tanteraka tsy misy mihitsy antoko politika na olon-tsotra izay mitonona ka tompon'ny asa na viana ahitana ny asa fa ny fanjakana tanteraka no natanteraka ny asa ka sao dia sanatria misy alaim-panahy amin'izao andro mpifidianana zao mantsy be ny olona miresaka hoe izay antoko politika rahanina no mikarakara na viana ahitana an'ity asa ity na izarakoto na irabe ny viana ahitana an'ity na tanteraka an'ity asa ity. Kandida solombavambahoaka iray ihany no nangataka alalana anamboatra lalana ka nahazo ny fahazoan-dalana teo amin'ny direction régionale AHTP faritra Analamanga raha ny fanazavana. Ny kandida solombavambahoaka Andria Miasa Sododo ao amin'ny distriktan'ny Manjakandriana. Izy no manamboatra ny lalana ao talatan'ny Volonondry Ambotrolo Mahitsy, Andriampamaky Ambotseheno, Miadanandriana Manjakandriana. Ny ankoatra ireo asa ny fitondram-panjakana avokoa raha ny fanazavana hatrany.
fa tsy ny lalana eto andrenivohitra ihany no amboarin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny MHTP amin'izao fotoana izao fa misy ihany koa ireo lalana any amin'ny commune ambanivohitra toy ny lalana izay mampifandray ny commune Ambatomanga sy Ambohimanjaka izay mirefy 10 kilometatra. Iona Sainatra. Afaka ny fasairanan'ny vahoaka amin'ny famambokatra ao amin'ireo commune 10 ny sitraka ny fahavitan'ny lalana izay mirefy 20 kilometatra. Namboarany fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy ao amin'ny distrika ny Manjakandriana. Lalana izay mampifandray ny commune Ambatomanga, Miadanandriana, Talata Morokay, Ambohitrandriamanitra ka hatrany amin'ny commune Merkanjaka. Lalana izay lalan-drà miantoka ny fampandrosoana hoy ireo ben'ny tanàna. Zay mera firitota moa zany tsaiko teo 10 dia hoe samy antena angataka tany amin'ny ministera tany ambony tamin'ny fitondrana teo aloha dia kanjo moa ankehitriny efa tanterahany fitondrana vakotoana dia misaotra amin'ny ministra petraka an'izany amin'izao resaka fampandrosoana dia tamin'izao hoe tena efa mifamoivoy araka izay azo atao mihitsy aloha amin'ny fifandraisana satria natreny Miadanandriana raha zotsika amin'izao nandrotseny zao amin'izao tonga eto nareo dia efa tonga tikatra hitreny Ambohitrandriamanitra tonga ritra tsy fa tsy dia lavitra intsony izy fa tamin'ny teo izy dia sary koa fifandraisana ny vidiny vokatra loatra amin'izao dia hoe etsena vita hoe misy miena izy amin'izany ny vodiny vokatra satria teo izy lavo be na ny entana avy any disy teo dia ovy ary zany koa avy any mbo Miadana alaina dia lavo be fa zao izy fomba azo hoe azo lazaina ihany satria miaina zany mitatsa zao amin'ny zanak'ovy satria fotoana ny fanaovana voly avitra zao satria eto moa zany anisan'ny mamokatra charbon de bois ihany koa ny anisan'ny fiveloman'ny olona ihany koa ny mamokatra charbon de bois eto amin'ny commune Ambatomanga dia anisan'ny sedra fahasahiranana tokoa ireo mpitrandrakala eo amin'ny fitaterana ny vokatra miakatra eny andrenivohitra dia anisan'ny napidina ny vide charbon zany amin'ny fotoam-pahavaratra ety fotony dia amin'izao fotoana moa no ny fahavitan'ny lalana dia vidiny araky ny tokony ho izy ety apotony ny mpandrarah amin'ny resaka charbon. Ampolo taonany no tsy nisy nijery ity lalana ity raha ny fanazavana hatrany. Amin'izao fotoana izao aingana ny fifamezivezena na izany ho an'ny olona na ireo vokatra izay ahafantarana ireo commune. Miera ihany koa ny saran'ny fitaterana ireo entana miakatra ny renivohitra amin'izao fahavitan'ny lalana izao raha ny fanazavana. Taloha tamin'ny fotoan'andro le ratsy ny lalana na dia zany mitondra razana mody aty an-tany razana zany raha dia mahatsiaro fijaliana satria nisy fotoana zao tena tany amin'ny 3 km 5 km tany ny tomobile vao no ajanona fa tsy tafiditra eto amin'ny renivohitra ny commune. Avy eo nefa le razana mbola andeha hitety any ambanivohitra ny commune any tena fijaliana tamin'izany. Efa vita milamina be adiny ray sasany zao dia tonga ny Antananarivo. Taloha adiny 4 adiny 5 raha ohatra ary ka ao anatin'le fahavaratra tena adiny 9 vao tonga ny Antananarivo. Miena ny saran-dalan'ny camion toraka izany koa ny vokatra izay entina miala eto makany Antananarivo dia azo lazaina hoe tsy dia misy fahasimbany firy. Ny orinasa Someim SARL no nanatanteraka ity asa ity vita amin'ny pavé sy matériaux sélectionnés ireo lalana ary tokony haritra 10 taona raha ny fanazavana trany. Misy ihany koa ny antoka omen'ny orinasa nahazo ny tsena amin'ity lalana ity raha misy ny fahasimbana. Tsy hijanona treo ny fanamboaran-dalana fa itoy hatrany hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy araka ny vina efa napetraka ny fitondram-panjakana. Tontolon'ny fampelezan-kevitra dia vonina hiady eo amin'ny tombotsoan'ny tantsaha izay maro anisy ao amin'ny distrika Atsimondrano ny candidat solombavamboaka Andry Ratsivahiny laharana fafita ao amin'ny bulletin tokana. Tokony nometry ny candidat teny Ambojafy ny arivo ateo fanadidina. Mitohy hatrany ny fitetezana ireo commune eto amin'ny distrika Atsimondrano amin'izao fotoana ny fampelezan-kevitra izao ho an'ny candidat Andry Ratsivahiny laharana fafita ao amin'ny distrika Atsimondrano. Ity candidat ity izay avy amin'ny sika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Teto Ambojafy commune Fenorivo nanambara ny candidat fa vonona hiady ho an'ny tombontsoan'ny tantsaha toa ny fanamorana ny fahazoana zezika sy masimboly. Inona ny vahaolana? Ny vahaolana dia ity tsy misy afatry ny fanohanana ny tantsaha sy ny mpamboly raha tia hita za fahaleovan-tena ara-tsakafo zany ny fitondram-panjakana tompolazy tovovavy. Marana Satsimara. Mangataka ny fahefana avy any aminareo eto a Fenorivo ny tenanay. Ambojafy veloranina ataoko amintsika fa efa mahazo fitondrana zahay dia tena hiady mihitsy hoe
ho fanjakana petraka amin'ny tantsaha andao hoe divana ny fanamorana ny fomba azahoanareo zezika amborainy hoe ahoana fomba atao azahoana zezika satria lafo le zezika aza jerena ihany koa ny resaka rano ny rano anety raha tsisy ny rano tsisy avokatsy tsika itoy amin'ny commune hafa ny fampelezakevitry ny kandida solombavambahoaka andry ratsivahiny larana fafito amin'ny andron'ny rampitso tanjona amin'izany ny andresena lahatra ny vahoakana tsimon-drano isafidy ny larana fafito ny alatsinaino avy izao izay fotoana anatanterana ny fifidianana solombavambahoaka zay ny amin'ny faloha hevitra maro no voaresaka nandritry ny areo fiainana tanterahany vadin'ny filohan'ny republika tany Oslo Norvège niaraka tamin'ny tompona andraikitra maro tany an-toerana sy ny solotena maritry ny FNUAP eto amintsika fezora faly. Ny fanamelohana tsy misy fandeferana ny herisetra sy ny fandraisana ny tanana ireo niaran'ny herisetra izay ny loha hevitra nitondran'ny vadin'ny filohan'ny republika anjara fitenenana ny Oslo Norvège ndritra ny fiaonana iraisam-pirenena amin'ny mahasovoan'ny FNUAP azy. Nisy ny fiaonana tamin'ny sekretera-panjakana eo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny norveziana sy ny solotena maritry ny FNUAP eto Madagasikara, Serge Bonda. Teo ihany koa ny fiaonana tamin'ny tale général lefitry ny NORAD na ny Agence norvégienne de la coopération pour le développement. Nivoatra tamin'izany ny resaka mikasika ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny fandripahana ny ala, fampiroboroboana ny anjara toeran'ny vehivavy eo anivon'ny fiarahamonina ary ny fampandrosoana ny maha olona. Voaresaka nandritry fiaonan'io ihany koa ny momba ny tetikasa malagasy etanol sy ny fampiasana ny angovo maitso ho fitsinjovana ny tontolo iainana. Teo ihany koa ny herisetra izay lasa trangam-piarahamonina tsy mataitra ny malagasy ka ilaina ny fandraisana fepetra aingana. Niaonana tamin'ny tompona andraikitra eo anivon'ny Norwegian Church Aid izay efa niasa teto Madagasikara ihany koa ny vadin'ny filoham-pirenena sy ny delegasiona ny tarihany omaly. Dia mangataka manantena sady mivavaka koa ny tena mba ho lavorary ny amin'ny asa soa asa tsara rehetra izay tiana atao ary tahaka izany koa ny fitondrana mba ny antenainay isanandro mba hahita ny maniera fomba fiasa izay hampandroso ny fiainany indrindra fa ny olona tsotra ny tantsaha sy ny olona amin'ny tanàn-dehibe izay tena mila fiovanana amin'ny fiainana satria sahirana izy amin'ny lafiny maro. Nisy ny tafa niarahana tamin'ny fikambanana Norvège Madagasikara. Sambany teo amin'ny tantara hoy izy ireo no nisy vadina filoham-pirenena malagasy manolo tena tanteraka amin'ny asa maro fanasoavana ny mpiray tanindrazana. Dia hitako tanora izy sady te hiasa hanao asa izay mahasoa ny malagasy sy ny tanora sy ny ankizy sy ny vehivavy indrindra. Mahafinaritra mihaino ny plany sy ny zavatra tiany ho atao mba hahatsara ny fiainany malagasy. Te hanampy Madagasikara izahay satria niasa tany mandritra ny taona maro ary mahafantatra ny fiainana any Madagasikara ary hita fa maro ny sahirana ary tianay mba sambatra ny malagasy. Mahasovoa amin'ny ady amin'ny fampanambadiana aloloatra ny ankizy ny herisetra mifototra amin'ny miralenta ny vadin'ny filoha Mialy Rajoelina ity no fitsidihana firenena vahiny voalohany nataony amin'ny mahasovoa azy. Fa ireo olom-boafidy no maranisa tamin'ireo nalaina ambavany teo anivon'ny Bianco araka ny tatitra ny taona 2024 izay nivoaka androany. Lesoka amin'ny ady amin'ny kolokolo ny tsy fisian'ny finiavana ara-politika raha ny fanazavana azo fananina. Raha nitatitra mikasika ny taona 2024 navoaka ny Bianco androany, ireo olom-boafidy no betsaka indrindra tamin'ireo nalaina ambavany teny amin'ny birao mahaleotena miady amin'ny kolokolo izay miisa 720. Aorian'ireo ny mpiasa-panjakana sokajy ABCD miisa 220. Eo ihany koa ireo mpiasa-panjakana voatendry miisa 720, manamboninahitra zandary sy polisy 120, mpiasa-panjakana teo anivon'ny fananantany sy ny fandrefesatany 120, mpikambana tao amin'ny gouvernement teo aloha miisa 3. Lesoka amin'ny ady amin'ny kolikoly ny tsy fahampian'ny finiavana ara-politika. Resaka finiavana ara-politika io dia tsy avy ety amin'ny Bianco zany ny tena
mampisy azy fa amin'ireo mpitantana ny fanjakana izay iseho na hoe ny rafitra politika izay tokony aneo an'izany fahavononana izany amin'ny adiny kolokolo. Io tsy hoe manao kabary ianao androany fa miady amin'ny kolokolo dia horaisina fa hoe miady amin'ny kolokolo ianao. Fa rehefa anao milaza hoe hiady amin'ny kolokolo dia tokony aseho amin'ny asa izany sy amin'ny zavatra atao izany zavatra izany. Ao anatin'ny 5 taona ho avy, isy ny fanatsarana apetraka entina hanamafisana ny ady amin'ny kolokolo io. Isan'izany ny fanampiana ara-pitaovana, fampitomboana ny mpiasa eo anivon'ny Bianco, tsy ahivon'ny zava-dehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena ny ady amin'ny kolokolo. Ity farany izay nataon'ny fitondram-panjakana laharam-pahamehana. Fa isan'ny fandaminana asa ho atao eo amin'ny lafin'ny fananantany taorian'ny atrikasa aparitra ny raisan'ny firenena afrikanina maro natao teto Madagasikara tato anatin'ny 3 andro ho an'ny Madagasikara manokana isan'ny fanavaozana lalàna mifeny fananantany mampiona raktorsa. Hiroso avy hatrany amin'ny asa ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny fananantany ho fanatsarana ity sehatra ity. Io no nivohitra nandritra ny atrikasa aparitra ny raisan'ireo firenena afrikanina izay natao teto Madagasikara. Ny vokatra ny asany atrikasa aparitra ny arahana tamin'ireo firenena afrikanina dia samy nisy fandraisana engagement amin'ny alalana plan d'action zany raisin'ny firenena tsirairay. Dikan'izay zany dia misy asa miandra ho an'ny firenena tsirairay amin'ny lafiny teknika zany anatanterahana n'ilay fanamarinana ny sofananantanindreo olona fondron'olona ny fotondreo. Manomboka izao dia efa nanomboka ny fandinihan'ireo teknisianina miaraka amin'ny mpiara-mambonantoka ny firaisamonim-pirenena andinika n'ireo fandaminana ny asa satria asa maro vao tonga amin'izay fanamarinana ny fananantany ny fondron'olona ny fotony izay. Ho an'i Madagasikara manokana, lahatra-pahamehana ao anatin'ny fifanekena na engagement izay natao androany ny hanavaozana ny lalàna ahafahan'ireo vondron'olona ifotony misitraka ny zo ho an'ny fananantany iraisana. Raha ny résolution ndraisana teto moa zany dia tokony mandeha lavidavitra kokoa zany ny fampiarana lalàna sy ny famezantsika zany ireo titre sy ny certificat foncier ho an'ireo droit communautaire. Madagasikara zany dia misy hevitra anankiroa zany no mitsiry eto. Dia misy zany ireo droit foncier communautaire zany hoe noho ny lova zany no mahatonga an'ilay izy. Misy koa zany atako droit foncier communautaire fampiasana tany anankiray iombonana zany ohatra raha tsy laza fotsiny ny kianja ny fokon'olona sy ireo toeram-pilalaovana ho an'ny fokon'olona dia tokony arovana regny, tokony sécurisevana regny ho soratana amin'ny vondron'olona zay tokony zay olona mampiasa azy zany. Azo lazaina ho tratra aoriana ihany koa ny toeran'ny Madagasikara eo amin'ny fandrindrana ny zony fananantany ho an'ireo vondron'olona ifotony raha mitamin'ireo firenena hafa aty Afrika raha ny fanazavana drano. Antony mahamaika ny tsy maintsy hanatsarana izany. Ny farana androany ny atrikasa aparitra ndraisan'ny firenena afrikanina izay natao teto Madagasikara nandritra ny 3 andro nandraisan'ireo firenena miisa 410 anjara. Antenaina arak'izany ny isian'ny fanatsarana eo amin'ity sehatra ity manomboka eto ho fanafoanana ny olana ady tany izay mampikaikaika ny vahoaka malagasy maro hatramin'izay. Fampiarana ny vokatry ny fikarohan'ireo mpampianatra eny anivon'ny université fananganana fotodrafitrasa vaovao tepoka roa lehibe hisongadina raha nambaran'ny filohan'ny université an'Antananarivo androany nandritra ny fametrahana azy. Michela Ranardzon. Firenena fa 770 amin'ny zato eto Afrika Madagasikara amin'ny fanapariana no vokam-pikaroana ireo mpampianatra mpikaroka avy eo anivon'ny université. Tepoka izay isa no atao lahara-pahamehana manomboka izao raha nambarany filohan'ny université an'Antananarivo. Eo amin'ny sehatra tsy miankina satria ho ampiarana avetrahany any amin'ny sehatra tsy miankina ny akamaroany ny fikarohan'ny université an'Antananarivo. Fa amin'ny asa amin'izay zao no imasoana mila bainga voavatika isika tsy asa vava izany fa vava asa isika izao no misy atsika. Ankoatr'izay amin'ny ankapobeny dia misy 5 mazava tsara ny drafim-panarena ny université an'Antananarivo araky ny fanazavana hatrany. Hoasiana ny tamberana raikitra amin'ny fangararahana eo amin'ny lafiny rehetra fa indrindrindrindra eo amin'ny fitatana. Anatanterana an'izany koa dia ho avozina ny fotodrafitrasa
Fanoatsaraina koa ny tranokala internet zany ametraka angovo azy avao eto amin'ny université Antananarivo ny tenanay mba ho fitaratra eran'ny Madagasikara ary mety koa eran'izao tontolo izao ny université Antananarivo. Totosa androany tetsy amin'ny Université Antananarivo Ankatso ny fametrahana ny foloan'ny université vaovao Antananarivo profesora Mamy Ravelomanana amin'ny toerany ity farany izay hitondra izany ao anatin'ny 3 taona fametrahana azy izay natrehan'ireo olo-manakaja eto amin'ny firenena. Nanaraka izany ihany koa ny fametrahan'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny eo anivon'ny fakulté misy eto amin'ny Université Antananarivo sy ireo université mifamatotra aminy. Manaraka Antananarivo ny farany herinandro izao dia ho toto-saina ny fametrahana ny foloan'ny université any Mahajanga. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika aoriana izay natantsika mahakasika ireo hetsika maro samihafa amin'ny fankalazana ny fetin'ny reny toy ny Antiko Fifaliako izay atao etsy amin'ny IKM Antsahavola, eo ihany koa ny Festival des Jardins ao amin'ny Alliance Française Andavamamba ary ny tolotra manokana izay miafaka ataon'ny Hexagone Hightech rehefa avy eo. Je suis en poudre à mon sachet, t'as riche en vitamine C. Bonjour, 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 mon patanzaka, j'aime souka samba sambacha. Bonjour, bonjour, Nariwe. Bonjour, bonjour, Marukarazna gu amnas, Salalota Zamianamnas. Je suis diabète. Bonjour. Chocolat Tsar, un goût authentique. Un éventail de saveurs. Tsar, un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar, savourez vos émotions. Pour toi, le téléphone, c'est plus d'SMS, plus d'internet ou les deux? Hello! C'est jusqu'à 10 mégaoctets d'internet ou jusqu'à 10 SMS pour 100 arias seulement. Hello! Et oui, pour seulement 100 arias. Hello! Jusqu'à 10 mégaoctets d'internet ou 10 SMS. Et en plus, tu peux souscrire jusqu'à 10 fois par jour. Hello! Pour seulement 100 arias. Et c'est pas fini! Telma double ton bonus la nuit. Tape le dièse 322 étoile 67 dièse. Telma, numéro 1 pour les jeunes. Noho ny fitiavanao lehibe dia mendrika ny tsara indrindra. Or, argent, pierres précieuses, collier avec pendentif en argent, 15 000 ariary, bijouterie Tur Sergio, Victoria Plaza Antanmen, box A07, avant Saint-Père Béorir, box F003 F207, pavillon 427 à Nalaké, bijouterie Tur Sergio, le paradis des bijoux. Stylo Bic Cristal. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra na any am-piasana na any am-pianarana. Naiza ny ampiasanao azy, azo antokatrany. Mateza ary tsy mora simba. Stylo Bic Cristal, maharitra. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine matchiao be. Sardine trésor. Mety be miaraka amin'ny salady, mofo, na hoe atao goûter ny ankizy. Sakafo rehetrarehetra e. Hasoandrala ela miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor. Qualité nazy ao tsara. Riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be.
Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Nisokatra nanomboka androany ny nenitiako fifaliako etsika izay ahitana varotra fampirantiana seseho ary filatroana tanterahana ao amin'ny IKM Antsahavola. Fanadiny io nasaina. Nisokatra nanomboka tamin'ny ity androany ity ny etsika izay karakarain'ny IKM nenitiako fifaliako izay miditra amin'ny andiany fahenina amin'izao fotoana izao. Ity etsika ity izay entina indrindra ankalazaina ny fetin'ny reny. Etsika izay maro lafy raha ny fanazavana. Nisokatra androany maraina tokoa ny varotra fampirantiana ny tiako fifaliako mandritry ny 3 andro eto amin'ny IKM. Fampatsahivana angamba no ataoko satria efa misokatra moa efa hitantsika daholo mpandray anjara rehetra. Ny rapitsoalina no azadiny ankoatran'ilay fisokafana teo tsina dia mbola misy etsika iray lehibe rapitso manomboka amin'ny 9:00 misy seho misy filatroana misy surprise ihany koa erahana amin'ny kamelova. Dia azadiny koa manatitra ny akanjo mafana omenan'ireo reny mananjanaka marary eny amin'ny hôpitaly be Felatana izay iarahana amin'ny Compassion Madagasikara. Maro ireo entana vita malagasy hita eny an-toerana. Ity etsika ity izay tsy farana raha tsy ny sabotsy izao. Satria moa ny fitoeran'ny kolontsaina malagasy izay ny anisan'ny antom-pisiany voalohany mampiroborobo ny kolontsaina malagasy. Na dia ataoko hoe asa tanana reny dia tafiditra ao anatin'ny kolontsaina ihany izay ny tanjona voalohanay dia entina ihany koa hitaizana ny olona hanjifa ny vita malagasy izay koa tanjona mbola ezahana tratrarina ao anatin'ilay etsika. Maro tena maro natao an'ireny moa zany tena nanaovana an'ilay etsika dia mazava ho azy hoe betsaka no an'ireny ao tsy manakana no an'ny fianakaviana rehetra nefa izany. Manasa antsika rehetra ho avy hitsidika ny ety amin'ny IKM Antsahavola mandritry ny 3 andro fa 7 ka hatramin'ny 5 ny volana May tsy misy vidim-pidirana dia azadino ny seho ny after work ny zoma hariva manomboka amin'ny 9:00. Fa nanomboka tamin'ity androany ity ihany koa araharitra atelona ny etsika Festival de Jardin izay tanterahana eny amin'ny Alliance Française Andavamamba. Voninkazo amin'ny karazany maro samihafa sy ireo fitaovana ilaina amin'izay tontolo ny voninkazo izay hita eny an-toerana avokoa. Fanampanazavana. Ny tanjona amin'ilay izy dia ny ampivelatra indray ny fikarakarana ny tontolo iainana. Ny mampiavaka ny etsika ny eto amin'ny Alliance Française manokana zao dia misy ireo atelier izay azon'ny be sy maro hatrehana. Misy ny atelier recyclage formation izay iarahana amin'ireo matiana rehetra amin'ny resaka fikojakojana voninkazo. Manomboka amin'ny 4,000 ny vidin'entana hitantsika ety dia misy plante be da beado, misy plante grasse, misy bonsai, misy ihany koa ireo hazo fihinam-boa, misy ny manao an'ilay olona varotra zezika dia misy ihany koa ny manao an'ilay compost. Fa manolotra tolotra miavaka ho an'ny reny Hexagone high-tech amin'izao fetin'ny reny izao smartphone Wiko R2 no tolotra voalohany Dodge S50 manaraka ny norma IP68 ary ny Dodge BL 7000. Albertin Ramelarivo. Wiko R2 no tolotra voalohany omen'ny Hexagone amin'ity fetin'ny reny ity. Tsara ny endriny ary natao indrindra ho an'ireo vehivavy ny heriny velany. Misy loko roa mainty sy mena ity finday ity, raitra eo amin'ny appareil photo sy ny tanjaka ary ihany koa ny écran. Wiko Hari version 2 ity Hari 2. 16 Go mémoire interne izy ity dia 2 Go de RAM dia 13 ny appareil photo atoriana HD Full HD vidéo dia 13 mégapixels dia 5 ny eto anoloana. Isan'ny tena telefona tsara sary ity nefany azo atao hoe mora raha ampitaina amin'ireny hoe Y6 2018 anotr'izany satria sady ataonay promo izy au lieu de 620 000 ariary dia lasa 590 000 ariary. Mazava be izy ity amin'ny resaka sary dia Android 8. Ny reny misy ihany koa ny Dodge S50 manaraka ny norma IP68 mazaka vovoka sy rano. Ny écran ihany koa tsy mety vaky na mianjera azy. Natao indrindra ho an'ireo reny ity finday ity. Raha ho an'ity Dodge S50 ity zao ambony mémoire interne 128 Go, 6 Go de RAM, octa-core
dia double ny appareil photo atao aoriana dia double ny appareil photo atao anoloana. Ny atao anoloana 16 mégapixels plus 5 dia ny atao aoriana 13 mégapixels plus 8. Dia izy ambony be izay mémoire interne tsy voatery ampiasa carte mémoire intsony ianao fanampiny fa dia fanampy anao ny 128. Ny vidiny tena mora ity 960 000 ariary fotsiny. Eo ihany koa ny Doji BL 7000 matanjaka ny batery ho an'ity smartphone ity, tsara ihany koa ny vakatsary, ny RAM 4GB ary 64GB ny mémoire interne. Ity BL 7000 ity zany tena tsy mijanona mihitsy. 7000 mAh ny bateriany. Izay nampiasa anazy dia miteny daholo fa maharitra 3 jours en connexion, 2 jours et demi raha kely indrindra raha ohatra connecté en permanence. Dia raha anaovana appel mihoatra ny herinandro, appel SMS fotsiny. Sady tsara sary izy tsara mémoire koa, 64GB, 4GB de RAM, octa-core. Betsaka ny safidy azo atao amin'ireo vokatra ireo ary misy ny antoka raha ny fanazavana. Misokatra sabotsy ny Hexagone Hightech ao amin'ny centre commercial Victoria Plaza Antanimena ampitany CEG Antanimena, premier étage, box C105 no ahitana ny Hexagone Hightech. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity saorana anao nanaraka izany saorana manokana ihany koa ireo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovao Nicole TV amin'ny alalan'ny DSTV Antsarana sy TNTV fianarana sofa tsara atao tompoko. Maro karazana goût amnas, sara loatra zamiana amnas. Sutsika jiaby, bonjour. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amilay tiako be. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.